Akamatatra. Inona ary zany? Instrument ampiasain'ny mpitendry instrument. Fa le miarabanao indray tafaverina eto amin'ny tuto son gasy. Ato anatin'ity vidéo ity indray tsika dia hiresaka manokana mahakasika ny métronome. Amin'ny andavanandrom-piainantsika rehefa mijery concert tsika na clip mazava ho azy fa manodidina an'izay foana ny zavatra resahantsika eto amin'ity page ity dia mahita an'ireny batteur ireny tsika matetika manao kasika kely foana izy na kasika ngeza be na écouteur na ampiasainy tsy mba manitikitika anao hoe mba inona ny zavatra henoiny zalahy reny. De mazava ho azy mety ho retour no henoiny ao nefa ny 5 isanjato de tsy maintsy misy métronome foana ao anatin'ny sofin'ny batteur. Raha tsy fantatra hoe inona zany métronome zany de instrument anankiray izay manome signal audible, zany hoe enona afahana manome ny tempo na hira anankiray, zany hoe afahana mitondra ny vitesse hitendrena ny instrument anankiray na ny mozika anankiray. Arak'izany de indispensable, zany hoe tsy azonao dinganina ny fampiasana métronome, indrindra fa any amin'ny studio fandraisam-peo ireny, satria izy io no mampatsiahy anao amin'ny alalan'ny clic ny tempo an'le hira araky ny efa voalaza teo aloha mba hitovy manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny hafanganam-pandehan'ilay hira anankiray. Arak'izay maha instrument azy zay taloha izy de instrument akoustika tahaka ny zavatra rehetra, taty aoriana de fa lasa misy ny version numérique, zany hoe amin'ny alalan'ny boîtier kely numérique anankiray misy ihany koa ny anatin'ny plateforme téléphone na iPad, misy hatrany anatin'ny ordinateur. Mialoha ny idirantsika amin'ny resaka tombontsoa mety ho faty antoka amin'ny fampiasana an'ity instrument anankiray ity de ny zavatra rehetra azavaiko ato anatin'ity vidéo ity de mahakasika ny live, zany hoe rehefa mitendry sur scène nareo na any amin'izay toerana rehetra anaovanareo ny live eto, zany hoe tsy miresaka ny zavatra kotrana any an-trano zany fa zavatra ho asehon'ny olona rehetra no resahantsika. Avy hatrany zany tsika de resaka ny tombontsoa amin'ny fampiasana ny métronome. Voalohany indrindra mitazonanao anatin'ny temps izy, zany hoe manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany de izy no repère-anao mba tsy hihoatra, tsy ho lasa miaingana kokoa na lasa mimiadana kokoa ilay tempo. Zavatra misy rehefa mitendry na mahay be takin'inona zany batteur rehefa tsy mampiasa métronome izy de tsy maintsy miova foana io tempo io, na io somary lasa miaingana kokoa na io somary lasa miadana kokoa na mety hiaka-hidina aza, zavatra mety misy daholo zany zavatra rehetra zany. Niza batteur milaza fa tena mahay na tsy miheno métronome dia laingy zany. Faharoa anatin'izay manaraka ny norme nanamboaran'ny mpihira azy an'le hira. Mazava ho azy ao anatin'ny tempo foana ny resaka, rehefa mitendry ny hiran'olona anankiray ianao dia tsara hoe mitovy tanteraka amin'iny ilay hafanganam-pandehan'le hira. Misy marika kely foana eny amin'ny note eny mba ahafahana manoro hoe ohatrina ahoana ny hafanganam-pandehan'ity hira ity. Fa rehefa mitendry live dia tokony ho précis kokoa noho izay le izy satria ny tempo no précis kokoa. Raha mitendry hira anankiray ianao androany de averinao tendrena iny afaka herinandro, averinao tendrena iny afaka herintaona, tokony tsy hiova mihitsy ny tempo an'iny raha ndraisinao le izy ary manaraka métronome ianao. Fahatelo anatin'izay zay tena point tena tiako indrindra mihitsy ato anatin'ity vidéo ity afaka manao synchro ianareo. Inona moa ny synchro tiako lazaina? Raha tsika ohatra misy hira anankiray 100 BPM ny tempo an'le izy de ny guitariste mampiasa delay, de mazava ho azy ny guitariste afaka mametraka ny delay iny mametraka ny tempo ao anatin'ny effet-any ho 100 BPM mba ho synchroniser tsara ilay delay rehefa mitendry izy de tsara kokoa ilay rendu. Ohatra anankiray nalaiko fotsiny zay fa tsy voatery ho gitara fa na synthé hafa sy ny sisa hafa mihitsy, zany hoe anankiray ny tempo amin'izay fotoana zay tsy misy zavatra mikorotana mihitsy na misaotisaoty fa tonga de azonao sary an-tsaina hoe manao ahoana ny zavatra tiako lazaina. Fa efatra ao anatin'izay afaka manampy nareo looper na sample anatsarana ny groove-nareo na ampisy effet kokoa an'ilay hira zay tendrenareo. Na tsy ho azavaiko aminao aza de fantatro hoe fa hainao hoe afaka ampina instrument additionnel, zany hoe ordinateur manampy an'le fitendrenareo, fa satria tsika tsy mampiasa métronome de midécale le izy de lasa ratsy lasa mamenatra le zava-misy de tsy sa mihitsy tsika miditra amin'izay lalana vaovao zay. Fa 5 ao anatin'izay de tombony ho an'ireo mpanao média satria afaka manao synchro vidéo izy mba ahafahanareo maka sary an-tsaina de alaitsika ohatra lay live nataony Makoa tao amin'ny Palais des Sports. Hitatsika fa
rehefa manao live a tsy resaka mozika irery ihany fa misy synchro vidéo, misy tononkira ao, zany hoe le zavatra affichena amin'ny vidéo a mety ho le sarin'le olona ihany nefa mety ho clip hafa mihitsy le izy, mety ho zavatra hafa. De mba ahafahan'izay zavatra ho synchro a de mila manaraka tempo ianareo a dia milamina kokoa ilay mpanao média amin'izay fotoan'izay satria efa hitany hoe ohatrotrona ahoana ny fitoboko le temps de ahafahany manatsara ny asany zany. Ny fahenina zay tena tsy latsa-danja ao anatin'ireo a de ny synchro an'ny lumière. Araka nefa voalazako teo aloha hoe ny lumière koa de afaka misynchroniser amin'ny son ary tena tsy ambanin-javatra mihitsy ny lumière. Meko ohatra nareo, zako zao mpanao son fa araka ny hitanareo zao miezaka mba hisy karazana lumière eto zao ohatra lumière anankitelo no ampiasaiko mbola voazarery zany fa rehefa manao live tsy fantatro hoe firy nisan'ny lumière eo fa mila misynchroniser araka ny tempo ny lumière de tsara kokoa le seho hafa mihitsy ny zavatra miseho zay mahatonga ny spectacle vazaha exceptionnel foana satria ny azy synchroniser daholo ny zavatra rehetra eny fa hatraminy hoe eto refrain ohatran'izao eto ny couplet ohatran'izao ny lumière midoboko ohatran'izao de ohatran'izao ny lumière zany zavatra rehetrarehetra zany rehefa manaraka tempo tsara ny batteur sy ny mpitendry rehetra de possible zany. Zay tombontsoa rehetra voalazako teo farafahakeliny dia ampy hanatsarana ny kanto raha toka mahay mampiasa métronome misika. Reto anefa ny zavatra mila tandremana tsara rehefa mampiasa an'io instrument anankiray io. Voalohany indrindra mila miezaka mame sy mahay mampiasa tsara an'io métronome io indrindra fa ny batteur. Faharoa manarak'izay tsy maintsy mitazona tempo foana ny batteur na efa mijanona daholo aza ny instrument rehetra. Indraindray mantsy isika tia mampihira ny mpijery na hoe misy fotoana misy mijanona tanteraka mihitsy ny ensemble de amin'izay fotoan'izay ny batteur tsy maintsy manome guide kely foana ohatra hoe Charleston ho an'ny mpihira sy ny sisa mba tsy hiala izy ao anatin'ny tempo iny satria amin'ny fotoana anankiray décalé daholo ny mpihira na ny mpitendry de eo ny sarotra ny anenjika ny métronome de tsy maintsy ho ajanona izy de zavatra izay tsy fiable zay. Noho izay mila mitazona tempo foana ny batteur. Fahatelo sady teboka anankiray ngeza-be ao anatin'izay tsy maintsy ny batteur foana no mitondra ny tempo. Zavatra misy rehefa live mantsy rehefa tsy ampy le groove rehefa tsy de migroove tsara zany le musicien de matetika le tempo foana ny forcena hoe ataovy haingakaingana de indraindray na le mpihira ary mitarika an'le hira ho haingana na le mpitendry clavier ohatra de lasa décale lay mozika. Zavatra tokony ho tadiditsika hoe manaraka métronome ilay batteur de tsy maintsy manaraka ny batteur tsika rehefa mampiakatra ny batteur zay tsika vao mandeha zany hoe ny maître ny tempo de batteur tsy azonao atao ny mandingana an'izay. Zay ny mahakasika ny tombontsoa sy ny zavatra tokony hitandremana rehefa mampiasa an'ity instrument métronome ity. Fa ny tena marina tsy misy voka-dratsy na fatiantoka mihitsy amin'ny fampiasana ny métronome. Avy hatrany ianao de tonga saina hoe tokony hividy an'ity métronome ity. Na tsy batteur azy ianao de mila métronome ahafahana mikotrana any an-trano. Tsy ho jerevantsika intsony angamba le instrument acoustique satria na mitady azy amin'izao fotoan'izao mety efa mahalana. Le boîtier kely mitambatra amin'ny accordeur na takany accordeur ireny de azonao ampiasaina hikotranana any an-trano. Tsy pratika mihitsy reny rehefa live satria rehefa live raha ohatra ka manana hira folo ianao de sahirana ianao raha anova ny tempo isaky ny miova hira satria indraindray aza ny hira mitambatra de sahirana ianao hoe ahoana ny fomba ampiasana azy. Araka nefa voalaza teo ihany koa de misy ny any anatin'ireny téléphone ireny na ny anatin'ny tablette, iPad na Android, misy application gratuit, misy application azo lovola. Fa misy expérience ihany koa tao anatin'izay nisy live indray mandeha n'enregistrena le izy par piste de nampiasainy lay batteur lay application de rehefa tonga taty mixage nefa napetraka le fichier de synchroniser tamin'ilay tempo de hita fa lasa miadana kokoa lay tempo nampiasaina tamin'ilay iPad. Zany hoe zavatra hitako tsy fiable tsara izy ireny. Marina fa be de be zao nareo mety miteny hoe tena tsara le izy tena ohatr'izay. Zako tena mijery tsara ny point rehetrarehetra mihitsy hoe inona ny disque dur nampiasainay, SSD, ny vitesse ny zany zavatra rehetra zany. Inona le table de mixage nanaovana an'ilay enregistrement tamin'io ihany ve nisy décalage sa tsy nisy zany hoe nanao recherche be de be mihitsy ako vao milaza aminareo hoe tsy fiable reny satria zay le izy tsy azonareo hiadiana varotra fa mihena ny tempo an'izy ireny
tsy fantatro na arakaraky le processeur an'lay appareil anao le izy mety hoe le téléphone mety be dia be ny zavatra miaraka mihodinao de reraka mireraka le izy na mety misy décalage fa zay zavatra ihany tsy voatsikatry ny sainao fa tatia amin'ny mixage de hita le izy fa tsy synchro ka noho izany tsy tena fiable reny tsy de tena tsara ny mampiasa azy ka noho izany rehetra zany tsy misy afa-tsy ny solution anankiray farany sady tena mahomby de ny ordinateur tonga de azavaiko faingafaingana le izy mila manana ordinateur anankiray ianao ohatra hoe ordinateur portable fotsiny dia ny sortie an'io de ataonao makany amin'ny casque de iny no ampiasainao métronome hatreo aloha mora fa inona ny application ampiasainao natoroko anao androany de ny Ableton Live Lite zany hoe io Live Lite io de gratuit azonao télécharger na apetraka ao ambany ao ny lien de rehefa installer izy de sokafy etsy amin'ny sisiny ankavanana etsy somary sokafanao hitarinao ngezangeza kokoa le izy mba ahafahanao mahita ny tempo sy ny armature ny de cliquenao fotsiny le izy mba ahafahanao manova ny tempo arak'izany ihany koa ny armature fireton sur mesure le izy de afaka asianao anarana ilay izy eo amin'io anaran'io afaka ataonao hoe lista ny hira sy ny titre ny hira ohatra hoe numéro 1 hira zao numéro 2 hira zao hatrany rehefa vita zay de makary amin'ny sisiny akavia indrindra indray ianao dia manao double clic mba ahafahana miactiver an'ilay midi de rehefa pitsirinao ny play de hitanao fa mandeha ilay tempo zany hoe iny ligne anankiray amin'ny farany ambony iny zany iny no mamaritra an'ilay hira anankiray tsy misy zavatra tokony kitianao fa miverina loop automatique zany hoe miverina ho azy tahaka ny métronome mihitsy izy io raha miadana loatra nefa le tempo de tsy araka ao le repère de noho izany tsara indrindra raha asianao métronome zany hoe son apetraka ao eo mihitsy zay son rehetra tianao fa eto amin'ity exemple ty de apetraka ao ambany ao ihany koa ny lien mba ahafahanao mitélécharge azy dia apetaka ao tahaka an'izao nataovako azy zao sotomina fotsiny de apetraka de miaraka rehefa cliquena le izy de mandeha azonao apetraka eo daholo ny lista ny hira rehetra zay tianao na hatramy firy zaka n'ilay Ableton daholo zany hatreo zao de hita fa tena mahaliana ary tena tsotra ny fampiasana an'ity logiciel anankiray ity mbola tsy pratika anefa hatreo satria rehefa tena mitendry ianao tsy afaka nikitika ny souris mihitsy andeha cliquer an'le hoe hira faharoa zao na hira fahatelo de noho izay de afaka atao ihany koa ny mametraka raccourci ohatran'izao ny fomba fanaovana azy cliquenao ery ambony eo am'le hoe key de aveo tadiavinao hoe iza le hira tokony ho lancena de asianao raccourci clavier eto zao ataontsika ohatra ny pavé numérique ho an'ny hira voalohany pavé numérique 1 de ho an'ny hira faharoa pavé numérique 2 3 hatrany de rehefa vita zay de averinao tsindrina le key mba ahafahana miala am'le menu raccourci tonga zany de azonao rehefa eo akianja am'izay ianao de alainao fotsiny fanondro de pitsirinao lay numéro 1 mba ahafahana milancer an'lay tempo numéro 1 de rehefa tonga amin'ny manaraka de tsindrinao zay touche mifanaraka amin'io de tonga de lasa foana ilay tempo ny fanajanona anazy afaka asianao raccourci ihany koa nefa ny barre d'espace ihany koa de afaka manajanona ny tempo rehetra zay le izy ry zalahy sy ry zavavy efa nomena anareo ny tsara indrindra amin'ny métronome nomena anareo ny tombontsoa rehetra ahafahana manatsara ny kanto sy ny hoavy ny mozika amin'ny alalan'ny fampiasana ny métronome ka inona ny tokony mbola ampisalasalanao afapo azy ianao satria zahako no namaly an'ilay ankamantatra tany ampiandohana taka ny mahazatra raha hitanao fa nasoanao ty vidéo ty de afaka mametraka an'ilay pouce bleu ianao torak'izany ihany koa zarao amin'ny namana rehetra mpanao mozika tsy voatery ny batteur ihany fa ny olona rehetra zay mitendry instrument de mila métronome daholo na inona tendreny na inona tendreny dia zarao amin'ny namana rehetrarehetra ao anatin'izay no anaovako mandra-pionanareo indray dia manaraka indray